Miarababy Ragnandria, tonga indray teny Zoma zay fiarahanareo amiko anarahantsika ny tsetsatsiaritra. Androany tsy afaka manao live mivatana aminareo fa vidéo no tanterahako amin'ny androany. Iresahantsika ny amin'ny atao hoe ny rationalité sy ny finoana ve mahay miaraka. Mazana ny hevitra entin'ireo zay mitony tena hoe athée mba hanazavany ny argument entiny anohanany heviny dia noho io resaka rationalité io hoe tsy mahay miaraka ny finoana sy ny rationnel satria ny ray logika ny ray illogique. Zay zany argument de base. Déjà aloha c'est déjà une affirmation gratuite fa ho hitantsika eto moa mitohany fa avy eo. Noho zany dia tsy mampaninona ndao raisina ary zay atao hoe argument de base zareo zay a hoentina ndao hoentina amin'ny resaka rationnel ary ny fanazavana ny finoana e, satria zay no mety mahapetipety andry zareo dia ho resantsika ny amin'izay. Noho zany a ny approche zay hoentiko hitondrana ny fanazavana eto ampifandraisana ny tontolo ny atao hoe rationnel sy ny tontolo zay atao hoe irrationnel nefa tsy teny an'izay fa hoe finoana dia ny approche atao hoe théologie négative na ny théologie safady apophatique. Mariko tsara tsy resaka théologie aho fa iresaka théologie négative satria mantsy raha vao théologie dia hoe tsy mifandray ireo science roa ireo fa approche no resako eto fa tsy fampianarana. Approche malala tsara an'izany angamba ny scientifique inona ny dikany atao hoe approche méthodologie ka ao anatin'izay dia ho ampifandraisitsika ny raisonnement mathématique amin'ny logique dia amin'ny farany aho hanao conclusion tarafiko amin'ny soratra masina ama olo ny fiangonana mazava ho azy. Eny ary androany ny resaka sujet anankiray na lohevitra anankiray aho izay azo lazaina hoe sujet tsy dia mahavatana ny kristianina loatra fa ho resahako androany ny amin'ny resaka ny raisonnement ampiasain'ny athéisme. Zany hoe hiditra tanteraka ao amin'ilay atao hoe cœur du système de pensée ny athée mihitsy aho. Tsika zany tsy mievite discussion zany hoe rehefa miresaka dia miditra amin'ny atao hoe cœur du problème dia andao ary hidirana mihitsy ilay système de pensée athéiste amin'ity fandarana androany ity. Ity thème ty zany dia approche ho ampiasaiko eto ary eto ialako sy indrindra amin'izay mety fondamentaliste kristianina ka mety tsy hanaiky ny approcheko satria hoe théologie ihany soratra masina rery ihany kanefa ianao rehefa miresaka amin'ny olona zay tsy mandray ny soratra masina ho référence tsy manaiky ny théologie iangavy amin'inona ary ny discussion donc tsy misy dialogue possible. Ny zavatra ataoko eto zany dia ezaka metraka dialogue amin'io extrême anankiroa io ka ny approche hitako azo hitondrana zany dia hiala amin'ilay approche mahazatra stérile fa ity approche théologie négative ty no hitako azo ifampiresahana. Ny problématika zany napetraka dia zao hoe hoy ny athée tsy afaka ny hino aho ozy izy ny zavatra zay tsy azo porofoina de façon rationnelle. Miezaka tsika mipetraka amin'ny toeran zareo tsy mitsara fa micomprendre azy tsy afaka ny hino na koa hoe tsy afaka ny hanaiky le terme hino mantsy ohatrany hoe terme religieux fa tsy afaka ny hanaiky ho marina ny zavatra zay tsy azo porofoina de façon rationnelle. Zany hoe mila zavatra factuel ny rationnel ny scientifique. Eny ary faharoa ny problématika faharoa apetraka koa dia zao hoe manana problème épidermique mihitsy ny athéiste raha vao mitononona fotsiny le teny hoe andriamanitra na Dieu manelingelina ny sofiny misy vao teny hoe Dieu satria ohatrany hoe allergie ohatrany olo anankiray manana allergie na sakafo vao mareny fofona izy fotsiny dia mangididy izy dia aleo ary tsy ho tonontsika koa ary zay dia ozy ianao hoe azo atao possible zany possible tsara satria zay le approche apophatique sy théologie négative satria amin'izy ireo ny raha vao teny hoe théologie dia tsy raisiny ohatrany hoe
branche so raisiny ohatry hoe discipline sérieuse fa hoe zavatra spéculative fotsiny voilà spéculative ny théologie fa tsy science ok tsy manino ndao ary satria ho raisitsika ho référence zany hoe zay zany tena référence ny resaka connaissance fahalalana io zany no tena atao hoe norme farany ambony ok tsy mampanina anay koa zany fa izao tsara fantatritsika koa ary zany fa raha vao miresaka connaissance ianao dia azadiny ny teninga Platon tao am'le bokyny atao hoe la république izay nilaza mazava tsara fa misy ny atao hoe échelle de la connaissance misy ny atao hoe échelle de la connaissance voalohany ny échelle voalohany amin'ny échelle de la connaissance de hoe le paraître faharoa ny échelle faharoa amin'ny échelle de la connaissance de l'être géométrique malala zany tsara ny scientifique ny échelle voalohany oa de ny paraître ny échelle faharoa de ny l'être géométrique ary ny échelle fahatelo de le hoe au-delà de l'être entre parenthèses l'être de l'être accent circonflexe fa tsy hoe l'être taratasy averiko ndray selon Platon ao am'le bokyny la république de misy échelle ny connaissance fa tsy hoe connaissance matetika matsiny scientifique science de mérite hoe connaissance de zavatra longany anankiray fotsiny non misy échelle de la connaissance premier niveau l'échelle de la connaissance le paraître deuxième niveau l'être géométrique l'être accent circonflexe être verbe être géométrique ary au-delà de l'être na l'être de l'être ndao ary toy izatsika ihany le raisonnement scientifique tsika tsy mandositra tsika tsy mitsoka ina ny base amin'ny raisonnement scientifique ny argument ao anatin'izany ozy Platon zany izy ny mampifandray tsara ny finoana sy ny mathématika ny argument de base ozy izy amin'ny resaka scientifique de le hoe sur l'apostrophe un ohatran'ny hoe le chiffre 1 zany fa tsy chiffre fa l'un est l'apostrophe un tsy azo afangaro Platon ny chiffre 1 et ce qu'il appelle l'un principiel na le atao hoe la cause première tsy azo afangaro le chiffre 1 et le 1 qui est l'un, on appelle ça dans le langage scientifique l'un principiel na les causes premières scientifiquement parlant ni un c'est le tout de l'ordre de l'infini le tout T-O-U-T le tout de l'ordre de l'infini et si on ajoute quoi que ce soit au tout zany le 1 io zany 1 égale tout yani une addition au tout devient une soustraction scientifiquement parlant averiko les propos de Platon 1 c'est le tout de l'ordre de l'infini et si on ajoute quoi que ce soit au tout une addition à ce tout ou au tout devient une soustraction zany hoe l'un zany et le tout sont équivalents ni l'un est l'apostrophe un et le tout équivalent reo satria amin'ny langage scientifique plus exactement langage mathématique eto am'izay tsika resaka langage mathématique l'un se soutient de l'ensemble vide ça va dire et le tout se soutient de l'ensemble infini resaka mathématique eto l'un se soutient de l'ensemble vide et le tout se soutient de l'ensemble infini nous avons l'un qui n'est autre que l'un principiel
na koa le lazaina hoe la cause première n'est pas un chiffre numérique. Mazava, indivisible. L'un qui est le tout, ou la cause première, ou l'un principiel, izy daholo zany, dia tsy chiffre numérique. Samy hafa zany ny l'un numérique sy ny l'un principiel. Alors ataoko hoe un numérique sy ny un principiel, amizay tsy fangaro anatin'ny soritsika. Samy hafa ny un numérique, le chiffre 1, 2, 3, 4, amin'ny un principiel. Izay zany nahatonga ny conclusion hoe misy ifandraisany ny monde de la mathématique et la métaphysique. Tsy resaka Dieu tsika aloha, fa hoe misy lien avy aiza ny source-ny io dia misy fifandraisany amin'ny resaka métaphysique ny mathématique. Efa niteny ateto misy vidéo tany aloha totany, afaka mikaroka ianareo no nazavako hoe na i Pythagore na i Descartes dia olona miainga avy amin'ny monde ésotérique, dia manaiky ny resaka métaphysique. Nefa ireo dia tena faran'izay cartésien. Tsy verina amin'iny satria lany fotoana anjaranao no mikaroka izay vidéo zay efa nataoko teto. Conclusion de Platon zany dia ity: derrière les formes structurantes de l'ensemble de la matérialité, il y a des formes qui renvoient au principe de justice. Derrière les formes structurantes, les formes géométriques, les formes structurantes, en ensemble matériel, en matière, c'est factuel, réel, factuel. Derrière toutes ces formes, il y a des formes qui renvoient. C'est une cause première, un principiel, un numérique, amna resaka principe de justice. Io lazain'ny philosophe rehetra hoe le logos. Tsy miresaka le logos soratra masina, fa io lazain'ny philosophe grec hoe le logos. Nous zany par déduction tsokevitra zany le un principiel égale raha manao formule zany le tout égale le logos et le logos égale l'être. Être, accent circonflexe, être. Avec les déductions, le un principiel égale le tout, égale le logos, égale l'être. Izay no apiditra amizay amin'ilay théologie négative. Inona fantena principal zany dia hoe inona ary io un io. Inona ary io être io. Dia nivaliny ny approche hoentiko mamaly an'izany hoe dia le théologie négative dia izao hoe karazana zavaikely aloha ina olo les méthodologies théologie négative dia zao hoe c'est une mode de connaissance io aloha, une mode de connaissance qui prône l'inconnaissance, zany hoe méthode anankiray, fomba fisainana anankiray izay mampisongadina sy mametraka ho zava-dehibe ny hoe aleo dia mipetraka amin'ny hoe tsy fantatra, tsy fahalalana. Ary zay ny base ny olona atao hoe agnostique. Ny agnostique zay samy hafa amin'ny athée, ny athée masy dia catégorique miteny hoe tsy misy Andriamanitra, satria tonga dia position tendancielle ny azy, tsy position rationnelle. Fa ny olona tena rationnelle ho iaho ary tena scientifique dia agnostique izy fa tsy athée. Ary maha-agnostique azy dia satria zao ny agnostique hoe rehefa nanontaniana ohatra Jean d'Ormezon hoe enao ve ho membre ny académie zany hoe olon'ny science, enao hoe mino fisian'Andriamanitra de je ne sais pas. Je ne peux pas dire aux izy que Dieu n'existe pas, satria aux izy misy ny cause première izay on ne peut pas, que la science ne peut pas répondre. Nefa koa je peux pas dire que Dieu existe satria mbola tsy voaprouvé scientifiquement parlant. Donc ny raisonnement objectif scientifique
neutre dia ny hoe aleo m'épouser les positions atao hoe inconnaissance au lieu de dire je connais que Dieu n'existe pas satria ianao mbola le un numérique no fantatrao fa tsy fantatrao le un principiel. Fantanina faharoa, pourquoi on ne sait pas alors? Maninona ary tsy fantatra? Satria ny raisonnement scientifique dia manana foana an'izao toetsaina zao ary zay no hanoerako le olona le manana langage absolu zay milaza izy fa scientifique nefa izy manao langage absolu dia fa scientifique de base zany olo zany na dia olona scientifique ary izy dia zao ny olona ao anatin'ny atao hoe inconnaissance dia tsy maintsy en marche foana izy zany hoe mbola en quête de la vérité. Et je ne finis pas à connaître la vérité. Je suis toujours en marche. Ary zay ny vrai principe scientifique. Matoa mbola misy ny recherche dia satria mbola en quête de la vérité ny olona. Nous zany ny base de la théologie négative dia hoe je ne connais rien. Na izaho aza zany tsy afaka hiteny koa hoe fantatro Andriamanitra. Andritiko tsara raha nanao ny teziko aho dia fa maranana ny soutenance dia nametra-pantany satria ny teziko tamin'izay fotoana zay dia hoe le paradoxe en Dieu, en Yahvé. Dia nanazava zany ny atao hoe tétragramme momba an'Andriamanitra Yahvé fa amin'ny farany nametraka fantany tamiko ny jury hoe ho aminao ary izy Andriamanitra dia zao valiteny navaliko amin'ny jury tsy fantatro. Taitra be daholo ny taon'ny salle de soutenance hoe bloqué à coincé dia ozy le président de jury hoe soa ianao sy fanamaly an'izay. Raha milaza ianao fa mahafantatra an'Andriamanitra ary eto ao mitodika amin'ny théologiana dia mpandainga ianao. Satria Andriamanitra tsy azonao atao anaty tube ary tsy azonao atao anaty éprouvette ka anaovanao recherche ary ianao no délimité azy dikan'izay ianao efa mi-idolâtrer an'Andriamanitra satria ny atao hoe idolâtrer dia ianao no milimité ny contour n'Andriamanitra. Fa ny olona tena mino an'Andriamanitra dia miteny hoe tsy fantatro izy kanefa mino azy aho. Ary zay ilay manahirana ny athée. Izay le paradoxe zay. Fa iny avela koa an'iny. Lettre, izy ary les lettres na le hoe l'un principiel. Dia eto araka le teneko taminareo fa nazavaiko taminareo ary tsoriko hoe tsy maintsy ho tarafiko amin'ny soratra masina amin'izay amin'ny positionko. Dia misy teny ohatr' zao ao amin'ny Exodus toko 7:4. Izaho la izy hatrizay ka ho mandrakizay. Zay ny dikateny malagasy. Amin'ny dikateny frantsay izy dia misy anankiroa. Je suis celui qui est. Na koa je suis celui qui serait. Samy marina izy roa. Je suis celui qui est. Zany hoe je suis. Être. Na koa je suis celui qui serait. Eo zany a satria za morona amin'ilay deuxième traduction satria le serait eto tsy mbola fantatra hoe izy fa amin'ilay démarche scientifique dia zao enquête de vérité aho arakaraky ny andro soko no ahalalako azy ary zay Andriamanitra. Tsy mahafantatra an'Andriamanitra ianao ka ianao hamaritra hoe zao izy aloha dia no zany a hino azy. Zay masy le mahavoan'ny athée hoe mila porofoko izy aloha mila fantatro izy a mila décriveko tsara dia zay aho vao midécide hino azy na tsy. Satria tsy ho possible mihitsy ny ahafahako mahalala azy satria il est l'un principiel, il est la cause première. Donc impossible ny atakarako azy na oviana na oviana. Fa izao Andriamanitra indray nefa dia miteny hoe je suis celui qui serait. Zany hoe en fonction ny fifandraisako aminy no ahalalako azy de façon subjective. Donc zany raha mitady ny définition n'Andriamanitra amin'ny lafiny objective ianao dia tsy misy satria iny a le cause première tsy misy mahafehy an'iny. Fa zay no mahasamy hafa ny finoana. Le finoana zany resaka relationnel. Je suis celui qui serait zany hoe arakaraky ny arahanao amiko arakaraky ny ifampikasokasoanao amiko no ahafantaranao ahy aminao. Fa ny fahafantarako an'Andriamanitra amiko
tsy hitovy ny fahafantaranao an'andriamanitra aminao satria être relationnel le être asa razonareo le raisonnement zay maconditionnel le hoe je suis celui qui serait il est je suis celui qui est zay le cause première zay le l'imprincipiel zay le tout io nefany a tsy possible mihitsy ny atakarana an'io satria zay ma cause première azy fa aveo a manambara tena amiko izy izay ao am'le relation ananako aminy no afahako mahafantatra azy satria izy hoe je suis zany hoe se révéler aminao aho en fonction ny fifandraisanao amiko ohatra ny fifandraisanao amin'ny olona ihany tu crois connaître quelqu'un à l'apparence zany hoe ry olona ry a masika ry olona ry a miavonavona ry olona ry a snoby sy ny sisa de gaga ianao fa rehefa nifampikasokasoka tamile aloha de hoe tena azafady tompoko fa tsy araky ny eritreretako azy ianao fa rehefa tena mifampikasokasoka aminao hoe hay ianao tena tsy araky ny everako azy zay indrindra matsy le izy appréhension no betsaka amin'ny ate fa raha te hafantatra an'andriamanitra anao de tsy any amin'ny laboratoire tsy any amin'ny boky fa ao amin'ny relation andramo kaizahao zo soratra masina fa tsara jeo andramo aloha si tu vois hoe tsisy tsirony a tena manasanao hoe adabo izy ary tena manana esprit scientifique ianao de manana esprit le hoe enquête de la vérité sur la recherche lasa ianao zany ary ny olona manao recherche tena miroboka lalina fa tsy mitazana lavitra hoe amiko ohatrohatry zao io zay zany le approche apophatique na hoe négative no zany ireo zay mihevitra fa manana fahalalana j'ai la connaissance ni zany izy io na théologien na scientifique dans les deux côtés za eto tsy manao parti pris mihitsy dia il doit être toujours ouvert à tout eto le tout misy tout tsy fantatrao misy zavatra dépasser anao zay les transcendances dia zavatra midépasser ny immanencenao satria zao tontolo zao ty tany ity ny scientifique mahalala zany tsara ce monde est toujours en devenir tsy maintsy mbola tsy fantatra zay mbola hifadiany na ho an'ireo zay manaraka ny théorie de l'évolution tsy fantatra hoe ny évoluer ny être nisy teto ambony tany ny évoluer ny planète ny évoluer na ny système climatique donc mbola en devenir ty monde ty car en devenir ty monde ty de satria misy tout misy transcendance midépasser an'ilay être géométrique fa tsy le être géométrique no mamaritra ny tany fa le être géométrique dia résultat fruit ny évolution avy aty amin'ilay cause première donc zany mampalelo aminareo atea zay mitony tena fa hoe hyper scientifique de nanareo efa les causes secondaires no nyraisinareo référence kanefa io efa fruit ny évolution les causes premières de oui Hussein ny teny hoe si tu crois comprendre si tu crois connaître c'est que tu n'as rien compris ary zay misy le atao hoe approche théologie négative za zany raha nytaninareo hoe aminao ary izy andriamanitra de za tena amile tsy fantatro fa izao ny fiarahako aminy ny firesahako aminy no ahitako tsirony hoe ay ve zany andriamanitra amiko aoa fa tsy hoe ay zany andriamanitra en théorie misy décalage be amin'ny elanelany zany no zany amaranako azy tsy ho lava ny resaka remarque biblique no mba-tsetsatsiaritra moa izy ty na tiana sy tiana tsy maintsy hiteny remarque biblique ao amin'ny testamenta taloha ny ancien testament ny zavatra mahavarina de tena tsy indrina manokana ohatra hoe ny fomba fisehoan'andriamanitra na tsikaritra ve ianao manahoana ny apparition n'andriamanitra tamin'ireo mpaminany sy ireo olo malaza ny finoana ao amin'ny baiboly fa izao ny zavatra tsikaritra tsy mba statique tsy figé fa miovaova rehefa niaona tamin'ny mosesy izy de atao anatiny atao am'le hazo roy memy tsy mety ritra tsy mety maty zafady rehefa niaona tamin'ny olo-kafa izy de mety amin'ny endrika hafa indray tamin'ny abrahama izy de amin'ny alalan'ny anjely telo la
ary misakafo nefa zany andriamanitra zany normalement tsy mihina-kanina de ohatr'izay foana zany hoe tsy azo zay mihitsy io andriamanitra io zany tsy azo décrivaina satria raha vao azonao anaovana description izy de ça devient une idole ary tentation mahazo ny kristianina ny tianao description an'andriamanitra satria lasa midôlatre an'andriamanitra anao ndikan'ilay idole tsy le hoe akofana fa ny atao hoe idole de zao za zany zao manana ny sampo manana ny idole dia manamboatra atanao ny idole étymologiquement parlant et historiquement parlant ny idole manamboatra sary vongana de zany manamboatra azy zany mametraka ny limite zany mametraka ny contour asiako haingohaingony asiako décoration de hoe ty zany ny andriamanitra zay le idole midôlatre an'andriamanitra ny olona zay mamaritra an'andriamanitra mialoha hoe toy zao izy ka izay mihitsy fananin'andriamanitra zay hoe miovaova izy amin'ny fiseho am'izay tsy azonao faritana hoe ohatra zao izy ao amin'ny testamenta taloha tsy karitra zay fa ity no zavatra mahafinaritra ireo mpaminany reo na reo olon'andriamanitra malaza ny finoanareo dia les prophètes ont rencontré Dieu et n'ont pas vu Dieu. Eo mantsy le problème anareo aty hoe za raha tsy hitako tsy hinoko raha tsy tsapaiko tsy mino aho tsy resaka voara mihitsy le izy les prophètes on rencontre le izy asa raha azonareo tiako atongavana le fifandraisan'ny olo amin'andriamanitra tsy resaka vision tsy resaka hoe mandalo amin'ny vavadi-tsaina diny les prophètes n'ont pas vu Dieu ary zay mahatonga an'andriamanitra tsy manaiky mihitsy ny hoe mose sara nangataka ataova mba mahita anao re ahy tozy andriamanitra tsy isy ola mahita an'andriamanitra ka ho velona ambadika zay de hoe tsy ianao no amaritra an'andriamanitra eo ay lavalava be izy be volom-bava be izy ohatr'zao izy tsy faritana amin'ny vision andriamanitra fa faritana amin'ny rencontre les prophètes ont rencontré Dieu mais n'ont jamais vu Dieu. Arzani, principe de base, ni fnouna. La foi, c'est une question de rencontre avec Dieu et non une question de vision. Oui, maïtre. C'est un nous argument oeto koa hanazavana ty hoe ny rationalité sy ny resaka finoana avea mahay miaraka tena azo azavaina azavaiko amin'ny alalan'izao approche apophatique sy théologie négative zao saotra anareo nanaraka naharitra ny eno mirary soanareo rehetra ary makasitraka ho an'izay efa manohana ny fandaharana dia samiha tain'andriamanitra daholo tompoko velomo